Nisongadina nandritra ity fitsidiana ity ihany koa ny fandraisana fanampiana ara-tsakafo milanja 10,000 taona natolotry ny fanjakana Amerikanina ho fanampiana ireo olona tratrany haintany any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara manodidina ny 3 hetsy. Nanamafy ny filohan'ny fanavaozana fa pirofo ny fisokafan'i Madagasikara amin'izao tontolo izao sy ny fahamatoran'ny fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina izao hetsika izao. Fisaorana ny gouvernement américain sy ny vahoakany amerikanina satria ny anjareo moa ny vahoaka tena izay manome an'ireny fanomezana reny dia misaotra ihany koa ny PAM izay efa amataonany maro ny asa taty Madagasikara no manampy antsika manampy ny vahoaka antsika miatrika an'io kere rehetra aty amin'ny faritra atsimo io. Ny manaraka an'izay zao androandroany zao zany fanamariana ary zay ny anisan'ny tongavako ty fanamariana amin'ilay zavatra teneniko isanandro ny fisokafana amin'ny firenena rehetra ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rehetra raha vao ny vahoaka malagasy no apetraka eo aloha raha vao ny vahoaka malagasy no mahazo tombotsoa dia zay ny tongavako teto ny fahavononana indrindra ny ara-iasa amin'ny fanjakana Amerikanina fanampiana ny Madagasikara, fanampiana ny vahoaka, fanampiana ny firenena eo amin'ny asa toy izao famonjena fanampiana ny vahoaka izay kerea fa indrindra ny fampandrosoana ny firenena malagasy.